Amin'ny faliana lehibe indray ary lasana babalala no era-banantsika rehetrarehetra izay tratrantso eto amin'ity andro anio ity. Dia fiadana tompana eo amintsika tsirairay avy faly be mihitsy zay mahita anareo raha Anabaverika ny hitako niditra teo angamba voalohany teo dia faly be zay mahita anareo Anabaverika, Anabavy Lovelitina, Anabavy Itody, Anabavy Rodinina, Anabavy Marie Rafa, Anabavy Olga, Anabavy Rodinina, Anabavy Fenarakoto, Mampionina, Marijo, Arianna, Tsikirakoto, tahiny tompontsika rehetrarehetra. Dia matoky sy mihina avana malala fa salama tsara daholo indray tsika rehetra. Ary tena miarabanao mihitsy tahiny tompo raha tahiry Mario, aleloia. Dia tena faly be mihitsy mahita anareo androany navita ny tontolo herinandro tsika. Arabaina ianao, Anabavy Aina, Anabavy Mama Valitiana, arabaina tsika rehetrarehetra. Faly be zay mahita anareo ary azoko antoka fa nandresy ianao tamin'ity androany ity, nandresy ny tontolo herinandronao fandresena ny namakivakianao an'iny. Izany mahatonga anao tonga eto ary amin'ny voninahitrin'Andriamanitra tsika amin'izany satria raha tsy Andriamanitra ny tantanantsika tsy ho toy izao ny fiainantsika. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika Anabavy Rakoto Arizaka, Anabavy Tina Hery, Anabavy Sandrine Erika. Hotahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra tonga soa daholo nareo dia matoka fa ifampahery indray tsika amin'ity androany ity. Raha Tery Ralibenja, Tina Rakoto Arizaka, matoka fa raha tonga eto nareo tsy fantatro izay toerana misy anareo Anabavy Lovasoa, io koa arabaina. Tsy haiko izay zavatra lalovanao amin'izao fotoana izao. Mety kivikivy ianao tonga eto, mety mahery koa ianao tonga eto, fa ny zavatra fantatro dia izao faly ianao miala eto androany satria ifampahery tsika anatin'ny adiny iray sasany eo dia izao izay adiny sasany izay hihaino hira tsika, hihaino toritenintsika, hivavaka tsika, androany koa tsika amin'ny fitondran'ny olombelona mahafinaritra. Dia matoka fa ho ampy anao izany rehetrarehetra izany ny fanahy masin'Andriamanitra ny kasika anao any tokantrano any, ny fanatrehan'Andriamanitra ny ary hitoetra aminao any amin'izay toerana misy anao raha faly raha heritovy tahin'i Jesosy. Dia Anabavy Lovasoa dia matoka fa tena hoe eroanao izao fandaharana izao ary raha androany ianao vao tonga eto dia tonga soa ianao dia aza mihafahafa mihitsy mipotra eto dia miresaka eto tsika dia arabaina eto ianao dia tena hoe tonga soa ianao ty fandaharana ity atsika rehetrarehetra izy ity. Ho an'ny olona rehetrarehetra misokatra, ho an'ny olona rehetra izay mangetaeta an'Andriamanitra fa ny aina Maria Warda izay rehetra mangetaeta tonga avy eto fa tsika rehetra araka amin'ny voninahitra n'Andriamanitra Anabavy Joatina. Dia izay no ela fandolo tsika hivavaka, andolo tsika mivavaka aloha izao fandaharana izao mba tena ho feno fanatrehan'Andriamanitra tokoa anie mba tena ho feno hery zavatra rehetra ataontsika eto, ataontsika ho voninahitran'Andriamanitra ary zavatra ataontsika eto isehon'ny herin'Andriamanitra. Tahiny tompo ary hivavaka amin'ny fandaharana, tahiny tompo raha Latojo. Dia faly miarabantsika rehetrarehetra indray ny tenako dia mirary sabata fafinaretana be ho antsika tsirairay avy natratra an'izao sabatan'i Jehovah izao. Dia miaraka hivavaka ary tsika ary Andriamanitra arainay eo misaotra betsaka Andriamanitra satria natratra an'izao sabata masina anao izao indray anay androany Andriamanitra dia farana indray ny herinandro mafy ny lalovanay Andriamanitra tamin'ny herinandro iny Andriamanitra fa soa ihany fa nasianao andro iray tsara n'Andriamanitra dia hiresaka aminao dia ho avaozina indray Andriamanitra izay tsy metimety kely aminay. Raha misy reradraraka Andriamanitra dia ianao ny ampahery azy, raha misy kivikivy ianao ny ampitraka azy, raha misy marary Andriamanitra dia ianao ny aoka hanasitrana anazy amin'ity sabata masina anao ity Andriamanitra. Dia rakofa rano Jesosy Kristy masina Andriamanitra connexion izy mba handeha somatsara dia misaotra betsaka anao Andriamanitra fa tonga somatsara eto reto raha lasa ranabavy reto fa nefa Andriamanitra any an-dalana any raha mbola misy maniry dia ho tonga eto amin'izao fandarana izao dia ianao Andriamanitra ny hanazava ny lalana, ianao no jiro mampatonga anazy Andriamanitra ho tonga somatsara eto. Dia izay itory ny tenao koa Andriamanitra dia rakofany voninahitra ao Andriamanitra tena hoe hosory mba tena hipaky aminay Andriamanitra ny hafatra anao dia izay ataonay rehetrarehetra Andriamanitra tena ny ho voninahitry ny aranao ary aza misy avela Andriamanitra na voa anankiray ary hotsingohan'ny devoly fa tena aleo Andriamanitra tena hitoetra ao-ponay ary haniry avy 10 eny avy 100 eny aminay tsirairay avy. Dia misaotra Andriamanitra no ny fitiavanao anay, misaotra satria azo hery avy aminao indray anay Andriamanitra
eny teny mpitiavana avy aminao Andriamanitra tenehen'Andriamanitra io fa vona henao mpanovinao sy mbola zao tony mivavako Andriamanitra nefa maso anay aoka ianao ny anatanteraka zany amin'ny famindraponao a lehibe sy magaga amin'ny fonay amin'ny sainay amin'ny fanahinay ary ny fiainanay manontolo Andriamanitra dia hoentinay iterananao anomponanao ary anandratana anao Andriamanitra dia misandrata Andriamanitra fa miendrika an'izany ianao voninahitra teo anao rery any. Alleluia, amen. Alleluia. Sodra betsaka andrala totsika atao anatin'izay vavaka fanombohana izay miloha ny zavatra rehetra aloha dia tahaka ny mahazatra andaontsika no hira anankiray iomankomanantsika androany zahako nitondra tenin'Andriamanitra fa milohan'ny hitondrako tenin'Andriamanitra aloha dia androantsika ndre fitsona vavolombelona mahafinaritra be mihitsy misy olona elaela tsy hitanao teto hitanao ndre izy manomboka anao dia manako ambara kely izy dia aoriana tirity hiditra joro vavolombelona amintsika eto ny anambavikelintsika ianao io tsy olon'olom-poana ianao ary ianao io mety matetika adinon'ny olona fa za teteny aminao vaovao mafaly nomeko anao ianao tsy adinon'Andriamanitra hitanao ianao io itsika reto tsy mety adinon'Andriamanitra mihitsy satria nahoana satria isaky mijery ny tanany Andriamanitra dia mahita ny anaranao satria arak'ilay hita hoe vita tomboka vatsy eo ampelantanako ianao dia tsy voafafan'ny orana tsy voafafan'ny alcool tsy voafafan'ny zavatra isa mety diluance sisa mety hanadiovana zavatra fa vita tomboka vatsy vita tatouage eo amin'ny tanan'Andriamanitra ny anarako ny anaranao dia tsy adino zany mahatonga anao azagaga efa maninona ry tsy mety adinon'Andriamanitra tsy adino ianao satria vita tomboka vatsa eo ampelantanany ianao andao ianao antirititsika teorina zay isy joro vavolombelona eto teorina zay tondra tenin'Andriamanitra meno finaritsika rehetra. Fa tsara ianao sady mpanao tsara fitiavana mandraka izay fitiavanao anay ka izany nampiaritanao ny famindraponao fa indrefa vita tomboka vatsananao zany ka tsy misy marombaka isanandro sanandro anambinanao anay fisoavana mandratsay lazainao taminay fa indrefa vita tomboka vatsananao zany vatanan'Andriamanitra anao tsisy marombaka anao tsisy marombaka ho misaotra Jesosy lazainao ny famarina re farahino izay ahita voninahitra hitanao ny voninahitra Andriamanitra fa tahaka ny anambinanao ny fanahy zay ao anatinay fitahina tretrike salama tanterake fa indrefa vita tomboka vatsananao zany ka tsy misy marombaka natao isanandro sanandro anambinanao anay fisoavana mandratsay lazainao taminay fa indrefa vita tomboka vatsananao zany ka tsy misy marombaka natao isanandro sanandro anambinanao anay fisoavana mandratsay lazainao taminay tsy adinon'Andriamanitra zany ianao rehefa mamalala halleluia
saine fa malala e masinao iatsmanao anaye ampunao tanterake ampunao tanterake Gatsisi marumba Gatsisi marumba Gatsisi marumba Gatsisi marumba Joy salam salam Nalamina no anaye Masiwapa naman ang isay Masay no tamina Faije fabita tuka Sa marumazaye Gatsisi marumba Gatsisi marumba Gatsisi marumba Gatsisi marumba Joy salam salam Nalamina no anaye Masiwapa naman ang isay Masay no tamina Halleluja. Vita tomboka vatsy am-pelatanan'Andriamanitra ianao e. Isaia fireziky zany teny zany mba mario anatin'ny baibolinao zany fa ilainao zany teny zany. Misy teny anankiroa be nanamarika an'ilay hira teo a. Samy eo amin'ny Isaia izy ireo. Isaia 43:13 a. De mba mario am-baibolinao azafady. Hoy ny ten'Andriamanitra. Isaia 7:7 manao hoe eny hatramin'izany andro zany, zany hoy izy. Tsy misy marombaka eo amin'ny tanako. Miasa, koa izy moa ny asakana izany. Fampitanan'Andriamanitra ny fiainanao, ianao, dia tsisy marombaka ianao. Faharoa, Isaia 49:16 izay mivaky toy izao. Indro hoy izy io nefa nafoy ahy, Jehova efa nafoy ahy, ary tompoka efa nanadino ahy. Mety manadino zanany va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloko ny kibony. Eny mety manadino ihany izy fa za tsy mba manadino anao. Indro efa vita tomboka vatsy eo am-pelatanako ianao ary mandanao eo natrehako mandrakariva. Halleluja. Tsy adin'Andriamanitra zany ianao a fa mahereza ianao. Andao antsika eno fitsona vavombela mialohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia antsika eno fitsona vavombela isika vetivety. Halleluja. Halleluja. Mba hoe raha-pandrosotsika ny anababitsika iaina izay iaina moa teto, efa teto amintsika teto izy a. Dia tonga irery fotoana dia verina kely, verina eto amintsika indray izy hoe verina kely, miverina eto amintsika indray izy ary mba mananjavatra ho tenenina antsika rehetrarehetra izy androany a. Faly be hono izy miaraka amintsika eto. Dia ho anareo izay efa teto taloha dia matadidy an'ity feo ty nareo a, ary matadidy an'ity endrika ity nareo. Raha mbola tsy teto nareo hatramin'izay a dia anisan'ny zanaka kely ara-panahy teto amin'ny fandalina teto a. Ianam-bavena ohatra ny zandriny mihitsy nitondranay anazy ity. Dia teto koa izy vita batisa. Dia io indray hono izy. Dia mba te hiresaka aminareo indray hono izy a. Fitsona vavombela moa netiny amintsika androany a. Dia raiso dia tsakotsakoy a fa misy azosika sainina tsara zavatra izay ho tenen'ny anabavitsika aina amin'ity androany ity. Mino azy aloha dia rabany anabavy lantony rina, anabavy rindra, Sidonie lantony rina, mama Valtina, andony rina, Noromalala Seno,
vitako teo maly rengama mbola tsy voala raha soa natany anao zela anabavy jeny anabavy preta sy zay rehetra any ambony any mety tsitako ilana tsiny raha misy any ambony any nefa tsitako mamivalitina mo efa evona manampy ary-manana Marie Charline sarotiny kely mihitsy izy io rehefa tsy voatonika eto ny anarany nefa izy mba eo fa tena tadidiko foana izy eo Domona zay any ambony any aloha de irako tsiny raha sindra tsitako le miaraba tonga tsy miaraba mantsy tonga nareo fa tsy arabaiko mety hoe venao rehefa namany tezitra fa rehefa lasany ambony any lalinareo de tsy de hitako fa anabavy Beky anabavy Rindra tainy Jesosy tsika rehetra andao ary tainy tompo ary iaina meno anao zahay. Alleluia. De faly tena faly miarabantsika rehetrarehetra indray za androany amin'ity alina ity de manona fetanan' Jesosy ho aminao fetanan' Jesosy any anjaka anatokatranao anjaka anaty fonao tena raisiko fahasoavana lehibe ho anary avana ny andresaky fitenenana indray amin'ity alina ity mety efa nahino anah angamba ny ianao tany aloha tany mety raha efa ela ianao teto amin'ity fandaharana ity de inoko fa mety efa nahino anah mety efa nafantatra anah ianao tany aloha tany satria za efa teto amin'ity fandaharana ity za herintaona ohatran'izao tany aloha tany misy fotoana moa za ry avana tsy teto ka izay mihitsy nitsoroko vavolombelona amintsika androany de manasa anao hiaino hatramin'ny farany fa mety ampahery anao zany milohan'ny itsoroko vavolombelona amintsika ry avana de tiako averina amintsika ty tenin'Andriamanitra ity izay teny anaran'izao fandaharantsika izao hoe andramika izaho fa tsara Jehova andramika izaho fa tsara Jehova sambatra izay olona mialoka aminy. Alleluia. Za ry havana taloha nanandrana dia nizahan'i Jehova teto amin'ity fandaharana ity. Tamin'izany fotoan'izany ry havana dia tena natsapa fifaliana, natsapa fiadanana, tena hoe natsapa fahasambarana rehefa nizahan'i Jehova. Rehefa namakafaka hoe izy zany Andriamanitra zany ary teto amin'ity fandaharana ity ry havana no nahatsapako an'izany. Za tsy niteny hoe eto amin'ity fandaharana ity rery ry havana misy no misy Andriamanitra, no misy ny fanatrehan'Andriamanitra asa mety misy any ho any fa zavatra tsapako dia teto amin'ity fandaharana ity nanandrana ary nizaha fa tena tsara Jehova. Tamin'izany ry havana dia amin'ny tanora fanahy angamba tsy fantatra fa nisy fotoana niala teto rehefa tafiala kely teto amin'ity groupe ity ry havana tsy hoe nisy ina be akory fa noho ny fitantan'Andriamanitra mety hoe noho ny izay mihitsy koa angamba ny lalan'Andriamanitra satria amintsika tsirairay avy mety misy lalana tsy ampozintsika hitondran'Andriamanitra anao nefa tadio fa ny lalana hitondran'Andriamanitra anao dia tsy hahafaty anao zany fa na zany andraisanao lesona na zany lalana mitondra anao any amin'ny fiadanana dia tsika tsy mahazo kivikivy zany inona zavatra lalovantsika. Dia nisy fotoana ry havana mety teo amin'ny herintaona teo za tsy teto amin'ity fandaharana ity. Rehefa niala teto amin'ity fandaharana ity ry havana dia arak'ilay fitenenana arak'ilay hira hoe dia nikaroka fa tsy nahita. Inona moa ilay nikarohana? Nieritreritra ry havana hoe mety mbola misy tsaratsara kokoa any, mety mbola misy mahasambatra kokoa any. Za nefa amin'io efa nahita hoe tsara ilay izy. Tsara ny fiarahana amin'Andriamanitra, tsara na azy zavatsoa na azy valim-bavaka teto amin'ity fandaharana ity satria noho inona noho ny fanatrehan'Andriamanitra. Nefa izay toetrantsika maha-olombelontsika izay dia misy foana ilay hoe misy kely anatsika izay hoe tsy mionona. Misy toetrantsika olombelona izay hoe mitady foana, mikatsaka foana ny tsaratsara kokoa. Dia amin'izay fikatsahantsika ny tsaratsara kokoa izay nefa ry havana dia tadio fa amin'izay mety handany fotoantsika, mety ho very fotoantsika, mety misy zavatra ho ratentsika ao anatin'izay. Dia tao anatin'izay ry havana nikaroka maro ny toerana fiangonana nalehako tsy ho teneniko eto moa ny anarany fa tsy iray tsy roa fa tena hoe maro, tena hoe betsaka ry havana. Ohatrany hoe nitady hoe sao dia mba misy mahasoa kokoa
mitady tany anankiray dia ohatrany tsy resy lahatra fa tsy ampy ny ara-panahiko, tsy nandroso ny ara-panahiko, avy eo indray ny findra, tsy nandroso, avy eo indray ny findra, tsy nandroso, tsy nahatongo na ry havana arak'ilay hira hoe dia nikaroka fa tsy nahita, tena tsy nahita. Inona antony mahatonga an'izany ozy izy ianao misy tenin'Andriamanitra tonga tato amiko hoe ao amin'ny Matio ao ao Matio toko 4:20 manao hoe noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna ozy izy dia hiamangatsika ny fitiavany maro. Noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro. Za ry havana tao anatin'izay fotoana tsy nahateto an'izay, tao anatin'izay fotoana hoe niodikodonako ny karohako no mety hoe tsara kokoa angamba. Tao anatin'izay fotoan'izay ry havana dia tsapako hoe le niena ny nangatsiaka ny fanompoko an'Andriamanitra. Tsy hoe izany tsy tian'Andriamanitra intsony, tsy hoe izany ny safidy hoe tsy hanompo an'Andriamanitra intsony, fa tena hoe niezaka ary nanao izay fomba rehetra nanao ny asan'Andriamanitra, fa tsapako fa niena ny hafanana taty anato satria noho n'inona hitako ty ten'Andriamanitra ty hoe noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia mangatsika ny fitiavany maro. Inona moa ilay fitiavana mangatsika? Mangatsika ny fitiavantsika an' Jesosy ry havana rehefa tsy mankatao ny lalàntsika. Mangatsika ny fitiavantsika an' Jesosy, fitiavantsika an'Andriamanitra rehefa tsy arahantsika ny sitrapony, ny didiny, ny lalàny. Dia tsapako ry havana tao anatin'izay hoe niena ny nangatsika tsy fidiny satria nisy didin'Andriamanitra tsy nankatoavana intsony, satria nisy niala tao anatin'ny lalàn'Andriamanitra. Dia mazava be fa tsy maintsy hiena ilay hafanana, tsy maintsy hiena ilay fitiavana an' Jesosy. Dia androany ry havana fijoroana vavolombelona mahafinaritra be tiako tenenina anao dia hoe tafaverina ankehitriny, aleloia, tafaverina eo amin'ilay fanatrehan'Andriamanitra ankehitriny. Ary izao fiverenako hoe andraisako fitenenana eto izao ry havana dia tena valim-bavaka ary tena mbola fitiavan'Andriamanitra sy famindrapon'Andriamanitra ry havana. Tsy hoe kory hoe hanao pub ho anao za, tsy hoe kory publicité ty fijoroana vavolombelona ty sanatria, ary ty fandarana ty dia tena hoe tsisy vola raisina. Hafa manko raha hoe misy rakotra hoe alefan'ny mpijery hoe atao fanatitra na ohatran'izany dia tsy haiko mety hoe ho lasa publicité ihany hoe izany. Fa publicité ho an'Andriamanitra ry havana. Tena te-hiteny aminao hoe misy fanatrehan'Andriamanitra tamin'ity fandarana ity. Tsy nomena vola, tsy nikaramena raha hitenanao an'izany, fa fahatsapana manokana izany. Ary efa tena hoe vao avy niainako izany ry havana. Tsy hoe za kokory ny tsisy atao na hoe tsy mahita toerana intsony, fa tena betsaka ry havana ny toerana, misy ny toerana ivavahana tena hoe tena hitanao hoe fiangonana lehibe. Fa ohatry ny tsatsapanao an'izany fanatrehan'Andriamanitra izany, ohatry ny mangatsika ianao, ohatry ny tsy mitombo ny ara-panahinao. Maro ny toerana ry havana, fa teto andramika izaho fa tsara Jehova teto dia tena tsapako fa misy ny fanatrehan'Andriamanitra, misy ny valim-bavaka, misy ny fitahiana, misy fiarovana ry havana eto mitahirana ao anaty fahamasinana ry havana. Raha tena mangeta-hety ianao ny tady an'Andriamanitra, raha tena mangeta-hety ianao ny androso, dia tena manentana anao hoe miorena tsara, aza miova. Izany akory tsy midika hoe eto ihany no misy, fa rehefa tsapanao ry havana hoe misy fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny toerana anankiray, misy fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny toerana izay ivavahanao, dia aza mihetsiketsika teo intsony, aza mieritreritra intsony ianao hoe ndeha hoakary indray aloha dia hitombo, na hoe ary aza manao an'ity ianao hoe ny fenonao zavatra be dia be no hampitombo anao,
ny fandehananao any amin'ny toeram-piangonana be dia be no ampitombo anao, na hoe ny fenonao karazana mpanompon'Andriamanitra maro no ampitombo ny ara-panahinao. Tsy ampitombona anao izany ry havana, tena efa niainako izany. Satria izaho dia tao anisan'ny eritreritra hoe ny fandehanako ary sy ny fenoko any tisy ty karazany tisy ty dia ampitombo ny fahalalako, ampitombo ny ara-panahiko. Fa teneniko anao fa tena hampangatsiaka anao ary tena raha tsy mitandrina ianao dia hamono mihitsy ny hafanana ao anatinao. Satria taddio ry havana fa raisiko ohatra fotsiny ohatra ianao mamboly voninkazo, mamboly zavatra amin'ny toerana anankiray ianao ohatra. Mamboly zavatra ianao amin'ny toerana iray, afaka herinandro iny ohatra dia afindranao amin'ny tany anankiray indray. Dia mety afaka tapa-bolana iny dia afindranao kely amin'ny toerana anankiray indray, na ho asianao zezika tahaka n'inona ireny ry havana. Rehefa afindrafindranao iny zavamaniry iny dia maty iny, tsy mitombo iny, tsy miorina tsara iny, mora maty, mora miongotra iny raha vao afindrafindranao foana. Dia tahaka izany tsika ry havana. Rehefa fantatrao fa miorina amin'ny toerana anankiray ianao, rehefa hitanao hoe ato misy toerana maharesy lahatra, ato misy izao maharesy lahatra, dia mijanona, dia miorena mafy, miorena tsara. Aza miovaova ry havana raha te hijoro tsara ianao, raha te ho mafiorina tsara amin'ny finoana ianao, raha te handrosa amin'ny fanomponan'Andriamanitra ianao, tsy te hangatsiaka ianao, dia mijoro miorena tsara eo amin'ny toerana izay atsapahanao ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa izaho manokana dia joro vavolombelona fa eto amin'ity fandarana ity dia nahatsapako ny fanatrehan'Andriamanitra ary matoa izaho mbola naveriny Jesosy eto androany. Dia eto ny tiany Jesosy hisy anahy ary eto dia misy fanatrehan'Andriamanitra. Dia manentana anao ho anao izay mpandray anjara eto amin'izao, izay efa nandray anjara teto taloha. Tsy te hiteny aminao hoe manao voatra anahy raha te hahita. Tsy te hiteny anao an'izany akory ry havana satria maninona, satria raha hitenanao an'izany hoe ataovy ary dia ho hitanao nge, tsy fantatrao nge raha sanatria hoe amin'ny fotoanan'ilay hijerenao any an-kafa iny tonga Jesosy dia ianao nefa tsy tafiorina tsara intsony, dia matiantoka ianao, matiantoka ny asan'Andriamanitra izay efa nataonao teto. Fa izao raha efa mpandray anjara eto ianao, anao manokana izay efa mpandray anjara eto, ary ho anao izay mety hoe manana hetaheta handray anjara eto tsy fantatro, dia te hiteny aho hoe aza miova intsony fa tany mafy izay hanananao mba tsy hisaka ny satrim-boninahitra aho. Tena Andriamanitra anankiray farany tena akahirezako anao, ho anao izay efa mpandray anjara eto iteniki hoe ao Matthieu ao ihany 4:20 manao hoe 4:20 manao hoe iza moa ny mpanompo mahatoky sy manan-tsaina izay nitendren'ny tompony hifehy mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana. Sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka hita azy manao izany. Averiko farany, iza moa ny mpanompo mahatoky sy manan-tsaina izay notendren'ny tompony hifehy mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana. Sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka hita azy manao izany. Haleloia. Nareo ry havana, tsika reto ry havana izay hoe mpanompon'Andriamanitra, ho anao izay efa mpandray anjara, ny anjara raisiny, ny andraikitra raisinao io dia tena zava-dehibe satria ny ran'Andriamanitra ianao hanome sakafo ny ondry kely, hanome sakafo an'ireo izay mila sakafo, mila fampaherezana. Izany ny asanao eto ary tsy asa kely izany fa tena hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra izany. Ary ozy ny tena Andriamanitra hoe sambatra izay mpanompo izany raha avy ny tompony ka hita azy manao ny asa. Sambatra anao ry havana raha maharitra hatramin'ny farany ka hoe tonga hono Jesosy dia io ianao fa mbola io, tonga hono Jesosy dia io ianao fa mbola mitory teny, io ianao fa mbola manao vavaka, io ianao fa mbola mivavaka ho an'ny firenena, io ianao fa mbola mijoro vavolombelona, io ianao fa mbola mampahery olona, dia io ny anaranao fa mbola eo, mbola mifikitra. Tena hoe sambatra ianao. Ary ho anao ry havana izay efa mpanatrika eto, efa nanatrika teto, tsy diso safidy ianao,
tsy diso safidy ianao nanaraka an'izao fandaharana izao. Tena tsy diso safidy ianao fa tany mafy izay anananao aza miovaova fa miorena mafy ao amin'i Jesosy Kristy. Dia mitandremintsika ry havana satria araka ny voalazan'ny baiboly hoe maro ny mpamina ny sandoka. Maro ny mpamina ny sandoka hitsangana ka mitaka antsika. Ny mpamina ny sandoka tsy hoe tonga dia hoe teny zavatra ratsy ianao fa izany mpamina ny sandoka izany dia tena hoe endrika mpaminany ohatrany hoe dia tena hoe mety misy ohatra hoe pastery fa sandoka. Tena hoe manao ny asana pastery izy, manao ny asana mpaminany izy, mahafantatra amin'ny Jesosy izy, mitory an'i Jesosy izy fa sandoka. Izany natao hoe sandoka. Ny sandoka dia tena mitovy amin'ilay tena izy fa tsy izy fotsiny. Dia mitandremintsika ry havana. Asa manokana dia misaotra ny izy mivady ary misaotra ny mpandray anjara rehetrarehetra tamin'izao fandaharana izao. Fa dia tena mbola miorina foana ary matoza ny fandaharana izao ry havana, miorina. Dia satria ny tana maherin'Andriamanitra no mihazona azy, satria Andriamanitra mihitsy no miaro an'izao fandaharana izao ary Andriamanitra mihitsy no manome hery. Dia misaotra be dia be anareo, dia misaotra be dia be antsika mpanaraka. Tsy diso anjara ianao, tsy diso toerana ianao, tsy diso safidy ianao raha tonga eto. Dia manentana anao hatrany anaraka, manentana anao hatrany tena hivavaka fa efa akaiky ny farany ry havana. Hazakivy fa mandro soa foana, efa kely sisa fa hazakivy. Dia mankasitraka antsika rehetrarehetra miaino an'izany fijoroana vavolombelona izany. Mino ry havana fa mety misy teny kely nampahery anao tao tamin'izany teny nizaraiko izany. Dia hitanin'i Jesosy daholy antsika rehetrarehetra. Alleloia. Izay fijoroana vavolombelona. Inona moa fa dia tena toriteny anankiray vita mihitsy asahoana izy nareo? Tsy hitanareo tonga dia toriteny anankiray vita mihitsy izany zavatra tenenin'ny anabavy izany. Ary eto koa dia efa mampilaza antsika fa manomboka amin'ny herinandro nareo raha mbola tsy tonga Jesosy dia manomboka andre manakako eto indray toriteny ny anabavy isika fa miverina mandray ny asany izy Zao ry havana malala ny fitehirizana olona anankiray irehatra dia ny fanaovana asan'Andriamanitra. Raha ohatra zany ianao tena te hitahiry afo, ny fanaovana asan'Andriamanitra fikopahana afo. Miredareda izy amin'iny. Ary zany mba miteny anao mihitsy rehefa mitady ho reradreraka eo mitady angatsika da aingana manao asan'Andriamanitra tao. Mitady ho kivikivy ndana mitady olona paherezana. Za koa raha nabaviana dia tena maniry an'izany hoe tsika rehetrarehetra reto ho tratran'i Jesosy mpanaovana asan'Andriamanitra. Araka ny teny Lalatojo teo, tiako be hozy izy raha eo am-pitoriana teny iny tonga Jesosy. Za teny amiko anao rehefa indrindra le andro sabaty iny le tena tafiditra be eo iny. Fa Jesosy raha zao anao tonga tena mahafinaritra, tena io. Dia engane ianao raha nabaviana mba ho tratran'i Jesosy eo am-panaovana ny asany amin'izay. Zao nge ry havana malala ianabaviana ho efa teto. Ary taloha izy rehefa miresaka teto hoe iaina avy any Allemagne, fa zao izy efa aina eto Frantsa mantsy izy zao fa tsy any Allemagne intsony. Dia rehefa teto izy nandray anjara manao asan'Andriamanitra. Tsy mena tsiny koa nefa izy raha nisy fotoana nandeha kely satria io nge ry havana malala io tena ohatran'ny vehivavy sy lehilahy tsy mitovy rehefa miantsena. Zay sy mivadiko tsy mitovy mihitsy rehefa miantsena. Za tena tsy tena tonga dia ohatra hoe mividy zavatra dia rehefa tenenina hoe mividy pataloha mangamanga, zao ny pointurany anazany ohatra, dia mandalo eo amin'ilay izy dia mahita dia ny zavatra tonga dia atao tsaika hoe tonga dia vidiko ity fa lany fotoana. Tahiny tompany io anabavy Angela satria zay vao hitako eto ianao dia anabavy izy koa mbola tsy voaarabako teo, Marie-Jo, dia Fifaliana Fita, Faliray Tovo moa Soameva, Preta, Alleluia, sy izay any ambony ihany.
miaraba manokana bavy Angela fa tena nahakasika anahako mihitsy nyle soratra nyteneninao maly a ironareo tsara komba ny Angela io any Chine izy mipetraka tena za tena variana mihitsy nahita ny mesagenao maly iny a tsisy fotoana andresahana moa hoe ampy zareo any zao amy 3 maraina efa amin'ny 4 maraina any zao de asiny réveil mihitsy ny hoe mba hanarahany live iza mo vitan'izany eto tsy mora zany fa fandavan-teny zany ary hitan'Andriamanitra zany anabavy Angela itsika moa dekale daholo ny fotoana any amin'ny anabavy Jenisa Marizao zao mbola atoandro be mihitsy any États-Unis de eto amintsika eto Frantsa efa amin'ny 10 alina any amin'ny anabavy Angela zany am'izao a amin'ny 4 maraina asiny réveil moa de meno fandarany manaraka live izy miaraka amintsika zany mbola voavina tory de tenin'Andriamanitra nenao voaloha ho tontolo andro afinaritra be ianao nenay koa ny tenin'Andriamanitra nenanay fareto tontolo alina mahafinaritra be de iaraka amin'ny tontolo andro mahafinaritra be alleloia de mitahin'Andriamanitra ianao anabavy tiana hery de zao averiko le resaka teo tsy mitovy le avana malala anabavy Marie Béa Laurence zao no vitako eto tahin Jesosy ianao zany hoe vidy an'izao de iny ao an-tsaiko de vidiko lasa fa ny vehivavy manana an'izao fahazarana zao mahita n'iny izy ohatra mahita akanjo mangamanga mety amin'ny pointure efa mety amin'ny ihany koa le vidiny a fa zao lasa aloha izy mandeha de zao ny zavatra ao an-tsainy ampitovy prix hoe sao de misy mbola ohatrin'io ihany fa mora ary mivadika rehefa manao zay de tena mahita tokoa izy eo mitovy amin'iny eo vao miteny ay nanenitsika nahita ny lavidiny zavatra mitovy ihany nefany a ny prix mety tsy mitovy fa tsy izy rery fa nareo vehivavy zatra an'izay zavatra zay fa ny tena olana de zao raha ohatra nareo a mahita an'ilay prix mora avy eo araba soa araba tsara indray mantsy any amin'ny magasin misy ary tena mitovy tsisy hafa fa ny prix any samy hafa reny endriky ny magasin misy azy ny samy hafa fa mitovy fa ny tena olana de zao rehefa ohatra hoe mandalo zavatra fitanao mora ianao de mety aminao de vidio fa ndray ianao lasa mandeha mijery mampitovy prix miverina ianao efa lasan'ny olona iny za zany teteny aminao araka ny teny anabavy aina rehefa hita fa mety aminao eto ry havana rehefa tsapanao fa mampahery anao neto a hitadinina ary tsika de mahareta miorena de mijoroa fa iny ry havana araka ny teniko aminao foana hoe andro farany zao a mbola tsy hainao mariny ny jany atao hoe train farany fa rehefa io train farany io ny raha tenao ndray andro tany Paris ny raha te train nakaty aminay ny train nakaty aminay a amy 1:20 alina sy firy moa izy zany tsy haiko amy 1:20 sasany alina fa za latsaka fa telo ny vao tonga teo tsy na fa tena natory tao Paris ary ny ampitsony iny nisy an'le grève be tam'izany zany ohatratra amin'ny 9 maraina misy train voalohany mbola amy 1:20 atoandro vao nisy tena reraka tam'izay tena leo amy Paris mihitsy a tam'izay satria nao ny raha te an'le train farany za tsy miteny araka ny tenena baviany tsy eto rery no izy fa zao fotsiny teniko any misy koa any ananinany olona araka ny tenena baviany teo noho ny tsy fankataovan-dalàna izy de mevaka antsika ny fitiavany maro ao amin'le fankataovantsika lalàna iny ao nge ravana misy zavatra mirehatra misy fankatiavana mirehatra ka tsy eto ihany ny mankatò lalàna fa any koa misy fiangonana mankatò lalàna de tsy mangatsika ny fitiavany maro fa tia be an'Andriamanitra fa za fotsiny teteny aminao rehefa eto aloha ny tantanan'Andriamanitra anao de miorena tsara aza miova de terizo ny firetanao a fa natao nge zao rehetrarehetra zao ry havana malala hiterizana ny ara-panahinao natao nge zao isan'andro tsy nataontsika isam-bolana izy ty nataontsika isan'andro mba hiterizana ny ara-panahintsika de mahereza de hotahin'Andriamanitra de za koa miteny androany ary nytoritentsika mifandraindray am'izany any verina iny anabavy any mety misy olona ao ambadimbadika ao za koa zao tatato nahita olona efa teto taloha de verina mijery eto indray izy de tsy olana nge zany faly nge zay mahita anareo ary antso ny ataoko anareo rehetra zay niala raha ohatra
raha ohatra mety any am'izay misy anareo am'izao de arampasoa raha va tsara de tehirizy ny ara-panahy ny tanjonsika ny rendez-vous antsika ho any an-danitra de mifankahitany amin'ny rahamany lanitra fa raha sanatria le sanatria zany hitodiako androany ka tsy mety hitanao mihitsy tsy mirehatra ianao any hitanao mihitsy hoe tena very le hafananao teto de aloha ny ambo ampirimintsika ny anaty valizy fandoantsika tena hiteny hoe tena andeha hiverina rehefa anao ampirehatra ny ara-panahiko atao nge ny zavatra reto mba hiretanao ara-panahy ary tsika manana tanjona ho any an-danitra aloha maky ten'andriamanitra tsika fa ijery ten'andriamanitra aingana betsika satria manjary lasa ny fotoana averatsika hoe amin'iny Jeremia fa 1:30 ijery ten'andriamanitra tsika Jeremia fa 1:30 fandreray am'izany any angeny ten'andriamanitra ho zarentsika eto Jeremia fa 1:30 andininy fa 5:20 ka hatramin'ny fa 20 Jeremia toko fa 1:30 andininy fa 5:20 hatramin'ny fa 20 ovakiko koa amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe zao nolazain'i Jehova nisy feore tany Rama de vidradradradrana sy fotoamanina fatratra raha hely ny tomaniny zanany ary tsy azony ampiononona izy noho ny amin'ny zanany satria lanindritry reny izao nolazain'i Jehova atsaro ny fotoamaninao sy ny fandatsahanao ranomasy fa izy valiny tokoa ny ataonao Jehova ary ody avy any amin'ny tanin'ny fahavalo ireny ary misy fampanantenana ho anao any am-parany ho Jehova fa ny zaza de iverina ho any amin'ny taniny indray efa reko tokoa Efraima ny tomaniny tenany hoe nofaizinao eny nofaizina toy ny ombolahy kely tsy voafolaka averenao de tavoaverina fa ianao ny Jehova Andriamanitro no nefa niverina tokoa vao nahalala fanenenana ary efa nampahafantarina any toe-tenako de nitehatratra menatra sady mangahiahy fa latsainy tsiny ny fahatanorako zanako mahafinaritra va Efraima zaza malalako va izy no de fatra-patsiaro azy isaky ny mitezitra azy noho izany de honena azy ny foko hamidra fo aminy tokoa hoy Jehova halleloia amen nisy feretany Rama de vidradradrana sy somanina fatratra raha ely ny tomaniny zanany ary tsy azo nampiononona noho ny amin'ny zanany satria lanindritra reny ina moa zany tantara zany Jakoba vadin-Rahely de Josefa sy Benjamina zanak'Rahely ary rehefa lasa de rehefa Josefa le maty Josefa lay neritreretina fa maty nitomany dradradrady Rahely mantsy ela be vao niteraka saika momba Rahely fa niteraka ny Josefa ihany izy tomany izy ry havana malala satria naninona lasy Josefa nitomany ndray izy satria voatazona tany Benjamina ry havana malala misy fotoana mafy nge ry havana ny fahorian'i Jakoba tamin'ny fotoan'androny mafy tena mafy zany hoe zavatra niainany Jakoba zany Jakoba le nitenany amin'ny Genesis 7:7 nefa nantany Farao Jakoba hoe firy taona moa ny andro niainao de hoy Jakoba tamin'ny Farao 300 taona ny andro nivahiny anako sady vitsy ny ratsy ny andro niainako ka tsy nahatratra ny andro niainan'razako tany amin'ny andro nivahiny anana 300 taona fa ratsy satria nisy ady nisy olona fa ny Jakoba teo ihany mafy nazo ny Jakoba fa tao ambadika tao nge Rahely ry avy nakany tomany eritreretao zany hoe fondreny nitomany ny am'ireo zanany fa lanindritra ny zanany ny zavatra tsy fantany ny zanany tsy lasa izy akory ny zanany nge ry avana tsy lasa izy fa ny zanany lasa tsy tany maso ny everiny fa maty nefa ny ambadika any haina sandratr'Andriamanitra lasa tanakavanany Farao ry havana malala misy fotoantsika mitomany misy fotoantsika tena ohatry ny potika zany ny fiainantsika de misy fidradradradrana eo amin'ny fiainantsika misy fidradradradrana ao tokantrano ao aminareo mivady midradradratra mitomany taraina amin'Andriamanitra Andriamanitro inona ny anton'izao Andriamanitro potika ny fiainanay Andriamanitro lasa mahantry zahay Andriamanitro tena ritra ny zanako hoe de mitomany tsika
ary mampitomany ny zavatra iainantsika tsy mampimeme zany fa tena mampitomany ary misy fotoantsika tsy azo ampiononona ryavana amin'ny fiainana lalovatsika io miezaka mampionona atsika namana ny fianakaviana ty zao tontolo zao ty fa tsy afaka mampionona atsika satria zavatra lalovatsika tsy lalovan'ny olona mora amin'ny olona miteny aminay hoe mangina ho a mahireza ho anareo fa tsika eny miteny tsy eo aminao le toerana de tsy azo ampiononona tsika mety mieritreritra ianao io ravana malala tena hoe tena maty ny zanako inona moa le zanana mety ho fiainanao io mety fitahina eo ampirantananao io mety vinavina faniriana tsy fantatro avy ny zavatra eo aminao mety misy projet tena netretinao tanterahana fozany hoe tena latsaka ny anaty rano zany a tena lanindritra de mitomany anao mitradradratra misy fotoana nefa ryavana lalovatsika an'izany misy fotoana Andriamanitra mampianatra atsika ryavana ary misy fotoana Andriamanitra manome fotoana atsika mihitsy andehanana ianarana zay ny teny anam-pahafiaina teo Andriamanitra izy manana fitanana moa misy fotoana koa Andriamanitra mampianatra de avelan'Andriamanitra aloha tsika mandeha avelan'Andriamanitra aloha tsika mahita hoe takiny ahoana fa zao ny tenin'Andriamanitra amitsika androany ary izaha-pairanao androany hoe andiny fahinana amby folo zao ny lazainy Jehova raha misy olona ny ambadimbadika any tsy nitsahatra ny tomany noho ninona no ny amty fiainany ty mety tsy nitsahatra ny tomany ianao mety nataony ty fiainany ty tafapetraka mihitsy ianao tsy fantatro ny zavatra lalovanao am'ty fotoana androany ity fa za ty teny aminao tsy tonga fotsiny aminao ty tenin'Andriamanitra ty androany tsy ny androany teo aminao ny fijonavavolombelona tsy tonga fotsiny amitsika tsirairay avy fa za mino fa misy programme an'Andriamanitra ao ary za mino ny anabaveny iny efa vita ny anabaveny nge fijonavavolombelona sisiny ny resaka naharitra zay mena da tamin'ny niony zay tamin'ny lahady ny anazy iny vita fa mino aho fa misy olona hafa ao ananonanao tian'Andriamanitra kasihana amin'ny zavatra nitranga androany zao ny tenin'Andriamanitra alleloia atsara ny fotoamanenao ianao mihitsy zany no mila manapa-kevitra aloha androany atsara aloha fotoamanenao mety mbola tsy misy ininona mbola tenin'Andriamanitra ny tonga aminao mbola teny mbola tsy misy etsika mbola tsy misy zavatra tonga nofo mbola tsy misy zavatra mivaingana fa teny aloha ny tonga aminao androany ary ny zavatra rehetra misy eto am'ty zao tontolo zao ty amin'ny fiainatsika ryavana elohavany teny misy mazava vita ny teny tonga ny mazava ryavana androany za ty teny aminao atsara ny fotoamanenao misy olona menao an'ty fandarana ty ao ambadibadika ao izy mbola bongo mihitsy ny masony mitomany midradradratra tsy hay ampiononona inona ny mampitomany anao ekeko tsy afaky hiteny anao fa zavatra kely io hiteny amiko ianao metezanao am'le toerana za aloha tsy afaka eo amin'ny toeranao fa za koa nanana ny zavatra zay lalovako teo amin'ny toerako zay tsy afaka nomeko anao fa fantatro fa tsy mora ny zavatra lalovanao fantatro zany ary fantatro fa olona mahery ianao io tsy mitomanimany fotsiny ianao amin'ny zavatra tsisy antony fa tena mafy ny zavatra lalovanao fa androany misy teny tonga aminao amin'izao fandarana zao atsaro ny ranomasonao aloha atsaro aloha atsaro aloha ny ranomasonao atsaro ny fotoamaninao sy ny fandatsahanao ny ranomasonao tomany ny ankizy de misy zavatra any an-tanantsika any mangina mangina raha zany tsy hoeko le zavatra ato anaty ato amin'ny tanako ato fa fandramaso any anatin'ny fomba lamarary fa manomboka mamafa satria maninona ao ambadiky ny tanany dada ao anaty tanany dada ao tanany neny misy zavatra ary le zavatra ao
tokony hampangina fa le zavatra koa tsy mena raha tsy mangina androany miteny anao androany atsaro ny ranomasinao atsaro ny fotomaninao ekeko fa mafy be ny zavatra nalovanao fa tsaro ny fotomaninao de atsaro ny fandatsahanao ny ranomasinao fa misy zavatra ho tenenanao eto androany tsaro io zao anampavy anampavy ny teny teo anampavy Sidonia atsahany ny ranomasina atsaro aloha ozany hoe fa misy inona nefa ho atao ahoana atsaro fotsiny aloha alleloia ozy ny ten'Andriamanitra androany fa isy valiny tokoa ny ataonao inona le valiny inona le ataonao itomaninao Andriamanitra ry havana manan-tsofina zary tena tsy afako amin'io Andriamanitra tsika io de zao mihaino foana io misokatra foana ny sofiny izy io misokatra foana ny sofiny mandre ny fitarainantsika niandry teny andry ny Jehovah ozy Davida niandry teny andry ny Jehovah de nitodika izy tena re ny fitarainako le niandry de niandry Jehovah mbola tsy tonga fa Jehovah efa nihaino Andriamanitra nge miheno anao hita ny ranomasinao andreo manalo io raha nabaly hita ny ranomasinao io raha hitan'io reny io misy fotoana ena fa tsy mahavavaka tsony fa Andriamanitra mahita ny fonao miteniteny io ny fonao ny tenenanao ndraindray misy fotoana tsika eo ampandoliana eo tsy mahavita miteny tsony fa ranomasy de ao anatin'ny saitsika eo misy sary be deaibe teny vavantsika tsy mahita tenenina tsony fa ny ranomasotsika mipatrapatraka mifandray ny zavatra anatin'ny saitsika de mifandray any anatin'ny lalandra rehetrarehetra any de tonga any amin'ny fo de tonga manaikitra any amin'ny maso de latsaka ny ranomaso fa za te teny aminao rendretrarehetra eny tsisy mesam-pian'Andriamanitra reny hitany fantatr'Andriamanitra hatramin'ny antony gotin-dranomasonao ray io fantany fa zao misy valiny reny raha Andriamanitra ny tomaninao misy valiny raha ny devoly ny tomaninao ataony mitomany kokoa ianao fa raha mitomany eo amin'Andriamanitra ianao ozy Jesosy rehefa nahitan'ilay vehivavy mananjanaka tsy manana afa-tsy ny lahy zanakaray latokana tao anaina tomany izy maty ny zanany io tsy nanana afa-tsy io izy ny zanaka zany natao andevony ray aman-dreny fa teto ny ray aman-dreny ny andevony zanaka ary zanaka latokana ny ankinany fanantenany rehetrarehetra mitomany izy zao ny teny Jesosy tsy niteny hoe aza matahotra na fa zao ny teny Jesosy fa kio zany ten'Andriamanitra any filazantsara misy an'izay aza mitomany Jesosy raha niteny aza mitomany tsy aza mitomany de lasa izy fa aza mitomany fa eto ary rehefa eto de anao zavatra isy valiny reny ary de ninona babo amin'ny fiainanao ninona mety endrika fahababony amin'ny fiainanao de ny tenin'Andriamanitra amitsika de zao ody avy any amin'ny tanin'ny fahavalo reny ary misy fanantenana ho anao any am-palano Jehovah fa ny zaza de hiverina ho any amin'ny taniny indray zao ry havana malala misy legioma fihinanao isan'andro eo aty aminay feno mpamboly za rehefa mahita zavatra de zahako hatramin'izaho mbola kely mihitsy be fanontaniana be mihitsy ahako de ny zavatra antaniko daholo mahaliana anahy hoe fa ohatra zao de mahaliana anahy ako nanontany olona hoe hitanareo courgette reny tsy haiko loatra misy vo legioma hafa ankoatran'izany fa courgette ny nanontany ny courgette ry havana mahafinaritra be ke izy ireny misy olona mamboly an'ireny de courgette io ambolena de rehefa manomboka ngezabe am'izay iny fotony be iny de tsy misy fikarakarana atao tsony izy iny fa mitango fotsiny sisa anao misy mipotra foana any hoe tongony anankiray iny tsy hoe mamoy indray mandeha de vita fa mamoy foana mahalam-patonga ny fotoana anankiray tsy mamoy tsony. Hoy zay mantsy an'le olona ahoana ny afantaranao
satria isaky ny andro vitsivitsy izy na ohatra zany de efa miandrandra hoe andeha ho any ray hitango tongony anankiray ny mitango maromaro mihitsy de afaka indray reny de verina lay izy avaka elaela afaka andro vitsy ela be ahoana ny afantaranao fa mbola isy io ahoana ny afantaranao fa tsy mbola satria rehefa mamotsony izy de esorina am'izay ahoana ny afantaranao fa mbola tsy esorina io zao ny teneniny raha vao ny courgette ozy izy mbola misy an'le voninkazo mavomavo iny jerena avy lavitra fotsiny misy voninkazo mavomavo de zao mbola misy courgette mivoaka iny aika le voninkazo mavomavo iny de ao aorianan'iny manaraka an'iny an'le voninkazo mavomavo iny am'izay mivelatra mihitsy ny voninkazo mavomavo iny de ao aorianan'iny ohatry ny tahon'iny voninkazo iny le courgette de mengeza le tahony de le voninkazo ety ambony memalazo de le courgette ngeza de milony eo am'izay misy le voninkazo samy lasa lozitra kely lasa malazo kely teo amin'ny tapony eo raha vao mbola misy mihitsy zany mitazan-davitra ny tompon'ireny courgette reny de mahita voninkazo mavomavo de zao ny zavatra ao an-tsainy mbola misy indray io mbola tsy esorina io tsisy courgette eo fa voninkazo mavomavo io de ino ny manambara fa mbola isy courgette azo tangosana eo za rehefa nateteny aminao androany misy fanantenana ho anao any aparany any za rehefa na mino fa ianao io misy voninkazo mavomavo ny fiainana ianao io misy voninkazo mavomavo tazanin-davitra ianao miady mafy io mbola tsy lasa dala tsy namony tena tsy mivary lavo satria nahoana mbola misy antenana io aminao io mbola misy voninkazo mavomavo eo aminao io ianao tsy mahita an'izany fa ny tomponao mahita an'izany miandritsika fa aorianan'ny voninkazo mavomavo io tsy maintsy misy azo tangosana eo aminao tsy maintsy misy azonao tangosana ravana io ranomasinao isan'andro io tsy maintsy ho tsarovan'Andriamanitra ravana tsy maintsy ary sarotiny betra reo zao ny teneniny tandremy ny voninkazo mavomavo iny zany misy zazakely mandalo de le manampotipotika iny ka raha vao potenao re mamoly voninkazo mavomavo iny de esorinao iny miaraka am'izay tsisy courgette eo ambaniny satria efa niala le izy hoy ny ten'Andriamanitra vavakitsika aza simbaina aloha izy aza manimba ny tany mandra-panisy tombo-kase ny andry ny zanak'ondrin'Andriamanitra ny fiainanao io anan'Andriamanitra fanantenana aza simbaina io aza mandeha mamoy fo zany ianao mandeha mamoy fo lasa misotro toka sy manao zavatra iny manimba an'le voninkazo ianao de tsisy ninona azo resa de tsy ho tonga aminao le izy hisy valiny tokoa io any aparany any fa velao fotsiny aniry za mampanantena anao za miteny anao ianao mbola tonga etio ianao mbola mangety kivy angenao fa mbola tafatotona foana ianao aiza ny tafatotona meny tenin'Andriamanitra voninkazo mavomavo io ry havana voninkazo mavomavo manambara fa hisy voniny ho ny tenin'Andriamanitra misy fanantenana any amin'ny hoanao any am-parany any ho Jehova fa ny zaza de hiverina ho any amin'ny taniny indray ianao io ry havana malala hiverina any amin'ny tanin'Andriamanitra za manokana za tsy mametsiny mihitsy hoe misy miaraka aminay eto ianao de avy eo misy fotoana tsy misy zatra tsy maharisy lahatra anao de tsy manaraka anay intsony ianao zina mory havana zay nge naovana izy ty en ligne zay nge naovana izy ty misy fotoana roapolo mijery misy fotoana telopolo misy fotoana enimpolo misy fotoana zato misy fotoana tsika zao maly fitonjato ndray nijery teto rehefa tapitra ny fandarana de faly zay fa misy fotoana lasa ronjato tsisy azonay atao tsisy azo atao ary za tsy mametsiny anareo araka ny tenena hoe de nitady misy fotoana mitady ianao de mahita ny zava-dehibe aminay tsika tonga samy tonga any an-danitra za tsy mametsiny fa raha ohatra fotsiny tonga ny fotoana raha hiverina ianao de miverena eto fa taninao eto taninao eto taninao eto
tonga soa ianao eto aritra eto ianao izy ianao kely anaovana eo ty fandarany ty ozy ianao hoe za aloha ohatra ny tsy ho eto ntsony de anjarany hafa indray aloha zany no mandray verina eto ianao zay faly foana sanatritsy eto ianao timotoy foana fa zao ry havana malala za manokana mahita fa mbola misy fanantenana mbola misy antenan'Andriamanitra ny aminao mbola misy antenan'Andriamanitra ny aminao ary zao ny zavatra tenen'Andriamanitra efa reko tokoa ny Efraima ny tomany ny tenany hoe ny fahaizanao eny ny fahaizana tahaka ny omby lahy kely tsy voafola averenao de ho tafaverina fa ianao ny Jehovah Andriamanitra eny ry havana malala taraintsika rehefa misy ady lalova mitaraintsika rehefa mahatsapa mihitsy ohatry ny anarin'Andriamanitra anketintsika zany atety de zao ianao rehefa miteny averenao Andriamanitra ohatra ny tsy teo Andriamanitra mamerina anao ary zao mahafinaritra amin'Andriamanitra tsika rehefa mbola manota mandehandeha eny de mbola tsy mahatsapa ninino fa hitanao mahatonga antsika mitomany mahatonga antsika tafalatsatra ny maso de zao io andiny fa sivy noho ny efa tafaverina tokoa vao nalala fanenenana ary efa nampahafantarina ny toetena koa teny tehitratra meandra sady mangahaika latsainy mitsiny ny fatanorana efa tafaverina tsika tafiditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra eo anao vao mahatsapa hoe tompo ndry ty zavatra natao rehefa manomboka mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ianao amin'ny le avy nandeha iny zany eo anao vao mipatrapatraka am'izay ny ranomasina hoe Jesosy zany teny ekany rahateko zany teny ekana takalako zavatra za de teny aminao androany fa engany mba tena ho tsapanao hoe hay zany zany le teo fataondrana ra-panahy mbola tsy natombona tsara mbola taitaitra fa rehefa tena matotra ra-panahy ianao ny atao hoe matotra ra-panahy de ohatran'le voninkazo tenenam-paviana teo ny fahamatorana ra-panahy de ny faka ny fototra ny tsy fahamatorana ra-panahy ny fahazazana ra-panahy de ilay tenen'i Jesosy hoe vo mety rehefa namafy vo zany de ny sasany izy tonga de naniry vetivety nitsimoka vetivety teo ambany teo amin'ny tany marivo de to de nitrebona fa nefa tsy ampy faka ny ainandro migedidanika de nalazo ny fahazazana ra-panahy zany le endrika tety ivelany fa ny fahamatorana ra-panahy fanohatra am'izay ny fahamatorana ra-panahy ray tsy de mbarahany le endrika ety ivelany fa ny faka ny faka ny tena zava-dehibe ary tsika amin'ny fanotonan'Andriamanitra raha te olona matotra ra-panahy ianao de ny faka eritreretina manao ny fakanao ary ny resaka faka zany tsika de mieritreritra foana hoe voninkazo afindrafindra tsisy fotoana hamakany iny na araka ny tenena baviana teo toroteny ngereny na asianao zezika tahaka ny ahoana nefa ho isoronao foana ka le faka iny mihitsy nge mila maka fikitra am'le tany zany mahatonga ny coco tsy mety midaboka zany raha tsy tena efa rivotozy ohatriny satria ny coco ny faka aloha no mandeha tonga hatrany ambany rehetrarehetra amin'ny famatopatotra any ambanin'ny tany any zay vao mipotra coco lavalava kely fa tsy ohatran'ny petsay anana petsay be reny misandrandrahaka be divina fa mangotana amin'ny tanina de fakany kely tapahana kely amin'ny andro fotsiny de efa hohanina daholo fakany atsika ny zava-dehibe alleloia hoy ny tena Andriamanitra maranaka azy hoe zanako mahafinaritra va Efraima ozy izy zaza malalako va izy no de fatrapahatsara isaky ny mitezitra azy nisy ny mamany mampionina rafozako zay de zao ka tenako anao moa fa voakely mampionina heritaona de tsy nanana dady atso satria maty ny dadany de le reniny zany no nitaizana izy mena-dahavy de le reniny nefa ny maro le ankizy de sady maka ny rôle ny dadany maka ny rôle ny neny de tena misy fotoana masika satria tsy maintsy dresena ny ankizy dada tsy eo tsy maintsy neny mandraindray fa sy raha vo malemilemy eny de mivoana ny ankizy misy fotoana tena mikapoka ny mamany zareo tena mikapoka fa zao ry havana malala efa taterina de mitantara izy zao izy rehefa avy mikapoka be anareo reny de nareo mitomany eo avy kapohako eniko mihitsy hoe kapohako maty fa za am'ireny lasa mandeha makany amin'ny chambre
maninona mitomany mahalelo anareo ny kapo zany hoe le kapoka ataony zany ravana malala tsy inona akory tsy hoe kapoana tena marina tena tiana zanaka tiana nanarina azy fahaizana fa inona moa zay zaza tsy anarin'Andriamanitra raha zaza sary ho tenin'Andriamanitra de izy zany mikapoka ny fahitan'ny ekiziasy tezitra be mihitsy tena marina any anatin'ny fony any voatsindrona hoe tsy maintsy kapohako ty zazy ty mba hiverina am'lohaniny za rehefa nateteny aminao zarako mahafinaritra va Efraima zaza malalako va izy no de fatra-patsiaro azy isaky ny mitezitra azy Andriamanitra rehefa mananatra atsika de hoako ho fantatrao tsy fifalian'Andriamanitra ny mahitanao mandalo ady zany tsy fifalian'Andriamanitra mahitanao lasa mampalahelo kely ara-panahy zany tsy fifalian'Andriamanitra ny mahitanao io anariny io dreseny io mandalo ady io tsy fifaliana ho azy fa ataony satria tiany ianao zany raha teteny aminao isaky ny mananatra anao Andriamanitra isaky tezitra aminao Andriamanitra te mahatsiaro anao izy inona ny zavatra tsaroana le tsara nataonao le fiarahanao maminy araka taminy le fitarainanao le teninao kely iny le vavakao iny tezitra Andriamanitra fa ao anatin'izay mahatsiaro anao ihany koa izy raha teteny amintsika rehetrarehetra noho izany ozy izy de hony anazy hony anazy ny foko amindra fo aminy tokoa hoy Jehovah androany manana torohevitra atao aminao androany halleloia antsika iveriny raha misy aminareo any mangatsitsika tafasaraka tamin'Andriamanitra sy ny sisa fomban-javatra zany tsisa kanentsika eto efa mba teokotsika ny ala fa ny tena manina tian'Andriamanitra ianao ho matotra ara-panahy androso za amaranako azy tam'izany asa taloha de nanana chef zay nanana directeur teo amboniko de zay sisy io mifamaly foana de za isaky mihetsika de mifosana azy amin'ny mpiara-miasa amiko hoe tsy tiako mihitsy tonga ny antrano mifosana azy amin'ny mamako tsy tiako zao ndraiky tenen'le monsieur ihany zao tsy nahiko eto nianarana zao ndray izy zao ndraiky mama tena sefo mahasositra anahy mihitsy io tena tsy tiako ange izy io tsy tiako izy io fa maly foana zay mianaka fa tonga ny fotoana nialy izy niala teo amin'ny toerana io izy de nisolo sefo vaovao fa rehefa nisolo an'le sefo vaovao izy teo voatsapako tena tsara le sefo taloha mivoatra amin'ny tianaka ty nalahelo azy ateo tsy ho hitanao mihitsy ny valeran'ny zavatra anankiray raha tsy very eo aminao aloha zany manana poketra anao de very iny ny olona tsy malala zay valerany iny io le very zany fa ianao le very an'le izy mihitsy mahatsapa hoe zao avy nge tany anatin'iny poketra iny ianao le very azy no mahatsapa amin'ny valerany ka zany loha ny teteny aminao zao tsika hiverina amin'Andriamanitra azo atao miverina amin'Andriamanitra raha misy olona eto any ambadimbadika any hoe za ohatry ny tafiala zany ary tenenatsika foana fa tandrina didin'Andriamanitra tsika zay tia de tandrina ny didiko tsy tena tian'Andriamanitra ity fandarany ity de fandaran'olona tian'Andriamanitra ity fandarany ity tsy fandaran'olona mpitsara olona nareo mitsara fandarana n'olona fikambanan'olona tian'Andriamanitra rehefa tian'Andriamanitra de zay mba teneniny de ataonay aza manao an'izao de tsy ataonay ataovy zao de ataonay voninahitra teo an'Andriamanitra irany fa foany ranomasonao atsaro am'izay io fa ho tsarovana-Andriamanitra androany iaranao antirytsika fa raha tafaveriny ianao androany za teteny aminao za tena teteny aminao fa raha tafaveriny ianao androany Andriamanitra andray anao tahaka ny andraisany an'le zanaka adala de Andriamanitra tena amihana anao amafany ranomasonao tsy ianao ny amafany io nandatsaka ny azonao atao fa mamafany io Andriamanitra ny amafany io de samy tafaverina amin'Andriamanitra tsika rehetra plasinao mbola tsy men'Andriamanitra olona zany ny plasiny anabaviaina mbola tsy nisy naka teto fa ny plasiny de ho raisiny indray satria nahoana satria niverina izy voninahitra n'Andriamanitra mino fa naheritsika tao anatin'izay tianao Jesosy ataontsika tira mahafinaritra be ty ho voninahitra Andriamanitra samimba manononona ny ao am-pony fa natazany iry zany
Matokony fosiny saiko Jesosy fa tsy mba ho lavinao Jesosy eo dao tsika rehetra iara hiteny androany hoe indro atolotro anao tokoa izany tenako sakambino sy fino halleluia amsandrinao ayaloka ambanelatrao Sapakurananao jerikina kamanenina mafy tokoa Jesosy datsika mosaposaka ny ao apotsika amin'Andriamanitra androany zao riraiko zao no atatsaiko Jesosy vorahiko aminao fa leo raha mba misy nao azo atao Jesosy basa sao nirananao hoe ny otavitako Jesosy zay manefitra hatramizao mino ma Jesosy maina Jesosy lo eritoetra amin'Andriamanitra mandrakizay samy miteny sambatra tretrika Jesosy satria fantatro hoe maina Jesosy satria fantatro maina Jesosy endravana malala zany raha teteny aminao androany hoe araka anteny anabaviana tengerapana Jesosy efa akaiky indao tsika trariny ampampitoviana prix araky le tenako taminao teo inona ny zava-dehibe aminao e ny fanahinao vovonjy ve ny fanatrehan'Andriamanitra ve le faka ve sady ety ambony za teteny aminao mety en ligne ny fahitanao an'izao fandarana zao fa zay ravana malala na zay manao an'izy ty ary maro aminareo zay manatrika etsika samy mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ohatrany tsy mampino hoe zavatra en ligne na sitrapon'Andriamanitra ary mbola anao batisa en ligne tsika amin'ny herinandro ty petrakintsika amin'Andriamanitra
fa tsy ny fanatrihan'andriamanitra ve ravana ny zava-dehibe tsy andriamanitra manatrika tsika eo ve ny zava-dehibe mety nisy hevitra diso tao anatinao tao anatin'izay fotoana izay ozy ianao hoe andeha tady apa mila trano rindrina efatra mila nyjaozojaozo avy atsapako fa tena any am-piangonana sy manana fifandraisana amin'andriamanitra fa za ty tena aminao androany antaona ny maro tsy nanananay an'izany fa io hitanao ino mba nanananay fa mandaingy zay raha teny aminao fa tsy nanatrika teo amin'ny fiainanay andriamanitra manasanao androany no tsy kiteny hoe tompo mba tiako tsapo zany mbola tsy natsapan'izany anao dia teny androany hoe jesosy mba tia hanandrana an'izany andramo ka izao fa tsara jehova misaotra anao zay andriamanitra misaotra jesosy satria za jesosy mahatoky fa teto ianao manatrika eto ianao ary mahatoky sy mino jesosy fa izay tsirairay avy reto samy manana ny ranomasonay tsirairay avy latsaka izay soa ihany fa misy tanana amin'ny tatiny ranomasonay andriamanitra tatazanao amin'ny tananao tsy avelanao mivery ary ianao ny teny fa misy antenainany aminay any aparany any dia atsiaro ny nataonay ianao dia atsiaro ny fitarainanay ianao dia atsiaro ny dradradradranay tany an-tanina tany amin'ny tanina ababony andriamanitra androany jesosy za mangataka aminao mba hisy ranomaso maro fafanao any tokantrano any amin'izao fotoana izao isy fitradradradrana ho atsahatra ao any tokantrano any amin'izao fotoana izao zay andriamanitra averinao amin'izany fitiavana voalohany zany fa zany ny vahaolana ilainay amin'izao andro akaiky ny farany izao amin'ny tombotra ny farany zavatra rehetra avereno zay azo averina jesosy avereno aminao zay azo averina atsoy zay mbola miriariany ananinanina fa te ho tafanganao atendrombohatra ziony zay andriamanitra amin'ny voninahitra zay andriamanitra tena maniry zay hoe ho maro be zay eto amin'ity fandarany ity hitsenanao eny amin'ny rao alanitra iara hifaly misy amin'ny reto tsy mbola nifakahita maro aminay zay saika zay rehetrarehetra eto tsy mbola nisy nifakahita vatana jesosy asa mety eny amin'ny rao alanitra sady ifakahita aminao nifakahita amin'ny reto raha lasana bavy reto jesosy ary zany no nahatonga anay tonga eto androany taka ny nahatongavanay eto isan'andro dia hikolokolo ny ara-panahinay dia hanomana zay andro izay tompo malalo ianao rery any ny afaka hitahiry anay ianao rery any ny afaka hitahiry anay jesosy dia tehirizo araka ny fombanao fa tena miandrandranao zay mefanantenana ny olona jesosy afa mefanantenana zay mefanantenana zay jesosy asio fanantenana ty fiainanay ty jesosy ataovy mamokatra amin'izay ny ara-panahinay jesosy te hiverina aminao zay raha misy tafiala te hiverina aminao zay efa eo tsisy manakana anay tsy hataterahan'ilay teninao andriamanitra oka ny masina e masina zay ny marina mbola zay efa manao marina mbola nao ny marina ihany tsy rarana jesosy zany tsy mandraranay tsy ho masina ianao tsy mandraranay ho tsaratsara kokoa hatrany zay hirehatra kokoa hatrany amin'ny fanomponanao dia ampio zay ampio zay ampio zay momba an'izao fandarana zao ianao jesosy misaotra matsapa zany fanatrehanao zany zay konge jesosy matsapa ny fanatrehanao zay matsapa ary isaoranay anao zany inona moa jesosy fandarana kely en ligne kely eny fanadiny mpanompo ampiasainay eto aza kely fa faly zay manatrika eto ianao faly zay manana anao ateny voninahitra tolotra ianao jesosy eo betsaka ny tsy voalazany teto androany fa tsotra fotsiny zay matoky anao matoky izay fa betsaka ny tsy voalazany teto fa ampy ny fiverenana eo aminao dia ny zavatra rehetra ny eo ataonao makasitraka tompo malalo dera ny aja ny saotra sy ny voninahitra
efanao hatramin'izay dia ho mandrakizay. Halleloia. Amen. Ivavaka ianabavy Fianarantsoa ivavaka amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Iara ivavaka tsika makasitraka sy manome voninahitra anao indray izahay tamin'ity fotoana ity. Mbola nahazonaina indray ny teninao ka nahazonaina indray ny teninao Jesosy izay nampitondray ny mpanomponao teo ary indrindra koa ny fijoroana vavolombelona teo satria teny mampieritreritra sady mampahery anay ny amin'ny ahaizanay mahafantatra ny marina ka hanekenay ny teninao. Hiratra ny masonay ka tanay ny asa sy ny voninahitra ao Jesosy satria ny fotoritory sy mangorangoraka tsy mba ataonao tsinitsinina Jesosy. Mety hoe pomay manaiky izay Jesosy mba hanao ny sitraponao satria Tompo ianao malala veranao anay hevitra tsy hahatonga loza ny fiadanana. Ataovy atoky anao izay Jesosy ka atario amin'ny fahamasinanao ary omeo anay ny famonjam-po Jesosy. Any famonjam-po angatana izany dia azonay mbola mitavaka Jesosy ny firenenay ny amin'ity fotoana ity nazoko mitondra mbavaka izao firenena izao Jesosy. Mangataka aminao izay mangataka elakelika ho an'ny malagasy rehetra Jesosy amin'ny tana izay tezitra mafy ianao Jesosy ka nahoana izao zavatra misy eo amin'ny firenena izao. Fantatrao Tompo fa tsy mendrika tokoa izahay, mbola hitena miara amanay manambaka ny madinika mirehareha amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Feno fankalana ny fonay Andriamanitro mangataka izay Jesosy mba diovy amin'ny raha maosoa. Vonjeo Tompo ny malagasy rehetra, sitrany ny taninay mibebaka eto anatrehanao izay ny ditranay Jesosy maloto loatra ny ao anatinay. Nefa Jesosy tsy ho vitanay ny anova ny olona tsirairay avy ka vangio ny fanahy masonao ny olona rehetra satria anao rery ihany no afaka nadio an'ireny. Tsy misy olona mahajoro rery ny fiainan'izao tontolo izao Andriamanitra ary tsy misy olona mahavita ny tena fangana Jesosy fa miandry anao izahay ary vonona anaiky izay rehetra zavatra tianao atao aminay Andriamanitro. Na dia mahanta sy mijaly ary izay dia aoka ny sitraponao rery ihany no tanteraka fa tsy ny anay. Tompo mitalao anao mba havereno am-pon'ny malagasy rehetra ny fitiavana, ilay fitiavana ny tanirazana fa izany ny tena banga tanatinay ka tsy ahafahana nampy ny vahoakanao Andriamanitro. Hainjiro ny tananao hanala ny asan'ny Satana firenenay ity ary aminao Jesosy ka ny tananay sy ny mpiarabelona aminay Jesosy. Malalo maro ny zavatra tianay angatahana kanefa Tompo ianao ny mety mameno izay tsy volazako Andriamanitra ka dia apetrako feno ampelantananao izany satria Andriamanitra tsy lalidalovana ianao fa maharetra. Dia voninahitra ny eo anao Jesosy ka raha isaraka eto izay amin'izao alina izao dia mangataka ny fanahy masonao izay ho any anatin'ny tokantrano tsirairay avy Jesosy atibiny na iambina indray ny mpanompony ary andrakotra torimaso-mamy ny tsirairay avy dia hamoa ny tsirairay avy indray raha tonga ny maraina vaovao Jesosy mba hiderana sy hamezana voninahitra ny anaranao. Misaotra ny rainay tsara indrindra. Alleluia. Amen. Alleluia. Misaotra betsaka ny mba fianarakotsika dia mifarina koa ny fandarantsika. Misaotra anao na hatraneno hatramin'ny farany teto raha mbola tsy tonga ny amin'ny rahalandry sao dia eo aneto indray tsika rapitso tsy misy nyfandarana vavaka fiambenana fa amin'ny lahady indray tsika miona makena kely rapitso alina fa rapitso tontolo andro dia ao anatin'ny andro fitsarantsika anatin'ny andro sabata manomboka ny fotoam-bavakantsika taka ny mazatra amin'ny ray ora sasany mitarika fotoana mampionina dia avy eo aoriana izay amin'ny toriteny
ho antsika zay mangetaeta hiaraka aminay anao commencement rehefa aveo zany de efa manomboka iarombola ivavaka tsika rehefa aveo a ao anatin'ny gropy a misokatra ho an'ny olona rehetra zany gropy zany a hoe za mba te hivavaka de hiary ivavaka tsika rehefa aveo a ao daholo ny ekipa rehetrarehetra de raha pitsy koa manomboka amin'ny folo ora sasany commencement zany hoe le commencement antsika io a zavaiko tsara tonga de efa mivavaka vavaka ny tena betsaka ao vavaka de miteran'Andriamanitra de mekoaka tena mandohalika miteran'Andriamanitra tena mahafinaritra be io fotoana io zany hoe ny tanjona de zao fo efa mafana be mihitsy ny idirahantsika an'Andriamanitra miaraka mampino amin'ray sasany zany tsika efa mafana tanao rehefa anao korsa ny tomobile anao renina ny tomobile de afanaina ny pneu mafana ny pneu mafana ny motera tonga de laso zao raha pitso amin'ny folo sasany a commencement zay rehetra anaraka an'izany de mandefa MP amboka tsika eo amin'ny groupe efa mahazatra fa amin'ny groupe tsika no miteny hoe za anaraka zao de mitapitra ny fandalantsika de efa manomboka ny vavaka adiny ray eo tsika adiny ray mahery kely mbola hivavaka tsika zao de mahereza daholo a raha tsy zany moa de zao amin'ny zomandry atsika miona raha pitso maraina amin'ny sivy nefa azadiny fa ao a no fehezin-dralatojo a daholo a ny toritena andritran'ny herinandro iny isorana azy a de menofinaritra de misaotra niaraka taminay ateto a falibe zay niaraka taminao voninahitra de averentsika an'Andriamanitra zakaka nareo tsy nandeha ny radio antsika androany a ny antony de zao tsy olana avaty aminay fa olana avy any amin'le hébergeran'le site mihitsy a misy maintenance ataondry zareo izay ny tapatoto tatao amin'ny fisokafan'ny atsika de ohatrany atsika zany nandeha ray andro de tapaka indray aloha satria ny olona rehetra zay hébergen'io olona io société io zany a de tapaka daholo mihitsy ny web radio andry zareo androany na tsy web radio koa fa site web tsotra fotsiny hoe nampivarotra ny site rehetrarehetra héberger ao amin'anatin'io orinasy io a tapaka daholo mihitsy androany ao anatin'ny 24 hatramin'ny 48 heures ny anamboarany zareo io 48 heures maximum zany a zany hoe amin'ny lahady any zany tokony efa andeha ny radio antsika aza taitra ianao fa fomban-javatra zany raha tsy zany de amin'ny lahady a manomboka enao manakako eto indray a nonjam-peo a aki radio zay no hoe lahy teny Andriamanitra bonne nuit aza manatahotra zany ianao hoe rapitso ahoana fa ndao iderin'Andriamanitra tsika rapitso a ny herinandro no manaraka eo ve milamindamina io tendrombohatra raha findan'Andriamanitra aminao mahereza tianao Jesosy a halleloia amen